Maraba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fandarana alalino fanadihadiana momba ny omby no ampahafantarana aminao amin'ny antsipiriny atao anatin'ny fandarana idirantsika lalina kokoa ny momba ny alatromby sy ny fandarana omby izay misedra olana mafy amin'izao fotoana izao mipetraka ny aya fa tsy ho ela intsony dia ho lany tamingana ny omby antony maro no mahatonga izany ary mitazona ny larana voalohany amin'izany ny alatromby izany na ho amarinina atao anatin'ny fandarana izany manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Omby sy ampiarina isan'ny mandeha eto Madagasikara na mitsena anatiny na mitsena iraisam-pirenena saingy misedra olana lalipaka raha nanatona mpandara omby teto Andrenivohitra ny mpanao gazetiny Kolo TV nanontany ny antony mahatonga izany olana izany miverimberina matetika ny hoe ny asan-dahalo no antony voalohany mahatonga izany. Io no fomba fiveloman'ny olona ireo rehetrarehetra ao dia mananadina ny halaka ilay olona mpajikady dia fa io ny fotom-piveloman'ny olona tsisy zavatra ataondreo ankoatran'io na fa olona 10 taona na ny zanak'olona 10 taona ao dia fa io ny dinandreo miray ao dia fa mangalatra dia fa io na tonga ny tapaka zahay tao dia nagnarahana zareo hoe mba hitovizana amindreo raha tsy fahafaizany ny lalana dia mbola nivadihan zareo dia roa zay mivadika aty Maintrano dia mbola tafiny zareo hatramin'izao olona ato amin'ny limitrofy ny Menabe ato amin'ny fatrany aka distriktan'ny Mandovazo aty. Mazava ny fanazavana ny entin'ireo mpandara omby matoa misy mangalatra misy mandray na mpividy izy ary ireo mividy omby alatra. Voalohany indrindra aloha ny malaso aloha tsy silany any omby io raha tsy misy mpividy azy, tsy maintsy misy zany mpanan'omby be dia be miara-miasa aminy dia ireo lazaina hoe mpanakarena omby ireo zany no mandray ny ombina malaso io dia eo zany no manadio ndray le mpanan'omby, tsy le omby malaso ndray no amidiny andoavany an'le volana malaso fa le omby ny tsotra ndray no amidiny. Tsisy volon'omby tsy ho anatin'io kahie-ny mpanan'omby io zany ny volon'omby mandalo rehetrarehetra, zay mandalo eo zany dia fa misy eo aminy dia mamoaka fotsiny izy hoe ty misolo plasy an'ity dia ny zavatra ohatra mampalahelo kely amin'le izy matetika ny andrareo raha fa mivarotra tsy rahena delegeny azy le volon'omby fa mijanona amin'izao fotsiny. Samy tsy misy mahafantatra izy ireo saingy raha ny fanazavan'ny mpandara omby ireo mpanan'omby no mandray izany omby alatra izany misy aza ny manana omby amanaliny. Raha ny mpanan'omby eto Madagasikara aloha maro satria samy manana ny farotra misy azy. Raha raisina kaiky fotsiny zao ohatra hoe ato amin'ny farotry Bongolava tsy dia lavitra ny Bongolava ohatra hoe Sadahay izay misy manan'omby amanalina zany zao dia fa tambazotra lehibe. Zavatra mampalahelo anefa dia hoe avaiza no ahitan'le malaso an'le reto kalaky reto sy ny sargerana kalaky io nefa tsy hatramin'izao aloha mbola tsy misy an'izany mamorona an'io ta Madagasikara fa mino sy manantena fa mety misy andraikitrana fanjakana vitsivitsy zany azahoandreo malaso ireo miara-miasa aminy fahitako azy. Tsy fenao treto ny fanadihadianany amin'ny hoe rehefa angalariny dahalo na malaso ny ombin'ny tantsaha dia izy avy ireo mandray omby alatra isanandro nefa rehatrany ny fanafian-dahalo mirongo fitaovam-piadiana mangalatra omby raha vakina ny PS na ny point de situation zarainy zandary amin'ny mpanao gazety isanandro tsy maintsy ahitana alatra omby ohatra amin'izany ny Anivato centre sy ny faritra Ambato Finandrana iny mila ho isanandro ny fanafia na atoandro na alina. Nidinay fotony ary ny mpanao gazetiny Kolo TV andalina kokoa ireo resaka alatromby mampahory ny tantsaha ny mpandara omby sy ny mpitany filaminana ny ainga teto Andrenivohitra ny azony Renivohitra ny faritry Bongolava Tsirony Mandidy izay lazaina fa sompotry Madagasikara raha fandarahana omby no resahana ankoatrana Ambalavao. Niezaka nanantona ny zandary ny mpanao gazety tamin'ny fotoana nandalovany tany an-toerana ny antony commandant de compagnie saingy tsy tanteraka ny fiaonana ny fanontaniana ny kasaina napetraka tamin'izany teny hoe
inona no antony mampirongatra ny alatromba? Nahoana ny tsy mety tafajanony mpitany filaminana zany? Nahoana ny mpitany filaminana ny makavola matapitrisany maro amin'ireo mpandraraha omby nefa tsy misy fiarovana? Tsy voapetraka vokatra izany ireo fanontaniana ireo. Nanantona fivondronan'ny mpandraraha omby ao Tsiron'ny Mandidy ny mpanao gazety, nanantona ny mataomby ihany koa. Tsy nisalasala nandray ny mpanao gazety ireo mpikambana, tsy nisalasala ihany koa nanome fanazavana. Raha ny alatromby no resahana, mitovy avokoa ny fanazavana. Ireo omby alatra rehetra miseho amin'ny faritra Bongolava, Menabe ary Melaka dia tsy maintsy tonga ao anatin'ny distrikan'ny Miandovazo. Ny distrikan'ny Miandovazo izay ahitana komina enina, komina Miandovazo, Ankondromena, Bealoka, Betsipolitra, Soaloka, Ankavandra ary Itondy. Ireo makaty aty amin'ny faritsy ny Bongolava aty varabaratsaka ny faritsy Morafeno, Mantsenjo, Fiarenana, makany dia mijotso ao Bongolava, amin'io ambany ao amin'ny faritra Nakavandra io. Maka reo Morafeno be dia mijotso ao amin'ny faritsy Nakavandra io. Maka reo Antsalova dia mijotso ao amin'ny faritra io ihany. Rehefa io zany mba milama ilay olao, milama automatique ny Melaka sy ny Bongolava aty. Raha ny fanazavana, ny komina Betsipolitra no tena fandalovan'ny omby alatra. Ao amin'ny komina ihany koa no ahitana mpandraraha omby izay matanjaka indrindra eto Madagasikara. Raha ny fanazavana azo, manana omby hatrany amin'ny 3 alina ny mpandraraha omby iray ao amin'ny toeran'io no sady tompona ndraikim-panjakana. Manaraka azy ny ao amin'ny komina Kavandra izay manana roa mpihavanana aminy. Mazava ny fanazavan'ny mpandraraha omby na notaninay. Rehefa voalamin'ny mpitondra fanjakana ny ao amin'ny distrikan'ny Miandovazo, milamina ho azy ny fandrarahana omby ao anatin'ny faritra 3 manodidina. Raha ny marina kokoa, rehefa milamina aloha ny komina Betsipolitra, Ankavandra ary Itondy, milamina ho azy ny ao amin'ny distrikan'ny Miandovazo sy ny faritra 3 manodidina. Ty ara-dalàna mihitsy, dia misy omby avy aty dia misy omby avy aty, tongeto omby 300 baolina. Dia io mandeha aloha dia arahany dia avy aty arina, dia izay gendarme rehetrarehetra any amin'ny lalana any efa vita anatoly. Dia misy olona ao anatin'ity an'ity mandeha ingakaingana maka volon'omby an'ilay tombo reto. Dia rehefa tonga eto Tsiron'ny reo omby ireo dia apetraka eto hoe nalaina volo, lasa hoe zanatany. Nalainy ty olona tery anankiray volo dolo omby rehetrarehetra tonga eto tsy didy izy dia atao tsy didy atao amin'izay efa misy fiba manadio ny omby 300 ara-dalàna. Fantatry ny mpitondra fanjakana avokoa izany rehetra izany raha ny fanazavan'ny mpandraraha omby. Fantatry ny mpitandro filaminana avokoa ny tambazotra mangalatra omby, mampikaikaika ny tantsaha. Nanantona ny prefet ny faritra Bongolava izahay, nangataka fanazavana. Olany amin'ny fitantanana ny komina mifanakaiky amin'ny faritra Bongolava no mahatonga io alatra omby io tsy mitsahatra. Raha fahafantarako anazy ny faritra firmo zany zay zao faritra mifampivady eto Bongolava, Melaka, Menabe. Problème na gestion na zone limitrophe any aloha zany anankiray. Io efa nisy fampirizahana, efa nisy fandraisana andraikitra teo amin'ny région anankitelo. Matoa zany nisy andraikitra indray natao fantatra fa misy problème amin'ny gestion na zone limitrophe. Efa nisy ny arrêté régional navoaka mikasika izay, nisy fivoriana natao mikasika an'izay zavatra izay. Ka inona moa zany le hoe mety zavatra manahirana ao anilanilan'ireo anareo. Misy fotoana ohatra zany hoe mety omby atsenaninatsy, omby aty aminay ohatra, lasa izy mandeha makany amin'ny région anankiray any mapetipety anazy anaovany an'ilay mombamomba n'ilay taratasin'omby dia mifamadibadika io. Tadidio fa eto amin'ny ty tsenan'omby ny Tsiron'ny Mandidy ny tsenan'omby malaza avy any Melaka ny tsy misy tsenan'omby fa avy any ny omby tonga eto dia eto ny fivarotana anazy. Ohatran'izay koa zao ohatra ny Ankavandra, eto ny omby ny varotana anazy. Tiako atongavana dia zao hoe le rabateur tena misy ary tena betsaka. Tsy nanonona anarana komina mivantana ny prefet, saingy fantatra kosa ny tiany ambara. Ireo komina ao amin'ny distrikan'ny Miandovazo no miteraka olana eo amin'ny fandrarahana omby. Tahaka izany ihany koa ny fanazavan'ny mpandraraha omby iray no antononay teny amin'ny valan'ny Tsiron'ny Mandidy. Mazava ny teniny, ny
distrikany Miandrivazo no mampirongatra ny Alatromby ao amin'ny faritra manodidina. Ireo omby very rehetra dia makao amin'ireo commune-ireo avokoa. Tena tsy azo daholo izay omby mandeha amin'ireo. Akavitrina mety hoe ray sy roa sy folo very omby efa eninjato dimanjato very folo no hita ataoko efa tsy rariny le izy. Na Bongolavy izy a, na faritra Menabe izy a, na faritra ny Melaka izy a, dia mitsofoka amin'ny Menabe foana ny halatra makany amin'ny didiny voaka makany Akavandra Betsipolotra moa zany ny halatra avy aty Betsipolotra Kondromena iny mivadika makany daholo ny tapahany zareo any amin'ny lalan'iny dia hoentin'izareo Menatsimy. Nahoana no tsy andraisan'ny mpitandro filaminana fepetra entitra ny momba izany? Ny Alatromby izay mampitaraina ireo tantsaha satria amin'izao fotoana izao aleon'ny tantsaha tsy miompiomby intsony satria misarika dahalo. Manany ihany koa ny tantsaha ka lasa lahara-pahamehana ho azy ireo ny fitadiavana basy toy izay miary. Ankoatra ny Alatromby izay mampitaraina ireo mpandara omby, isan'ny manimba ny asa omby ihany koa ny vola lain'ny mpitandro filaminana. Ny commune ary ny préfet de région raha no nambaran'izy ireo. Noraisina ohatra tamin'izany ny lalan'omby mora feno betsy roany mandidy. Raha miainga avy any Bemoto ohatra ny omby mandrapahatonga ho talata ho tiroany mandidy, volatrany amin'ny 7 sy R1 isaky ny omby iray no very any an-dalana. Raha omby manodidina ny 10 no mandeha araka izany, vola matapitrisany no very any an-dalana. Niezaka nitady fanazavana momba izany izahay, nanantona ny préfet de région izay voatonona matetika ny anarany. Tahaka izao ny fanazavana ny mena. Naiza amin'ny point de contrôle. Ninona ataon'ny gendarme, ninona ataon'ny délégué, ninona ataon'ny cosibos sy mpihira kely sy ny ana rehetrarehetrany, mbola tsy nisy tonga reo re tompoko tao aminah na ny fampirisaka taminah ka hiteny hoe ahoana madame préfet fa ary misy omby andao contrôle de fampisasana. Mbola tsy nisy nanao an'izany. Afaka mijoro izay olona manina moa izy teo zany hoe ity efa ty ngefa nisy nateriko taona madame préfet. Tsy satria andraikitry ny gendarme zany, andraikitry ny délégué zany. Za tsy ny anazy zany izay voalazany texte ihany ho asako no ataoko. Tsy misy idirany zany resaka vola izany. Natipiny any amin'ny délégué d'arrondissement ny baolina. Nanontaniana momba izany ny délégué d'arrondissement ao tiroany mandidy. Raha ny fanazavany, misy traçabilité ny bokin'omby rehetra, tsy tokony hisy zany halatra izany. Mikasika an'izay fiba zay moa araka ny voalaza teo dia misy traçabilité araha. Izany hoe avy any amin'ny région dia makao ny chef de district na ny préfet dia ireo indray no manome ny délégué boriboritany na chef d'arrondissement moa. Dia ao anatin'io fomba fiasan'ny chef d'arrondissement zany raha ao anatin'ny commune esany izy dia tsy maintsy misy ilay cahier de recensement na tokony omby ositsika. Izany hoe rehefa moka an'ilay ombylay olona dia tsy maintsy tondra n'ilay bokon'omby sy ny atao hoe passeport bokon'olona ilay mpiompy na ny levera zany. Dia manarika ny délégué eo izay délégué vao afaka mamoaka manoratra n'ilay fiche individuel bovin na ny fiba ositsika. Izany eo ivelan'izay zany dia tsy misy mihitsy no ahafahana hoe amoatso omby raha vao tsy tsisy an'ilay bokon'omby. Ho an'ny mpandraraha omby rehetra nanontaniana nefa, misy hatrany ny omby halatra izay miakatra eto an-drenivohitra isan'andro. Ireo omby halatra mitranga ao anatin'ny faritra Bongolavy, Menabe sy Melaka, voadio ao amin'ny distrikany Miandrivazo avokoa. Mivoaka ao Miandrivazo ny omby halatra na mandalo ao mandoto raha ny fanazavany ireo mpandraraha. Ireo omby halatra mitrangana amin'ny faritra hafa kosa indray, mivoaka ao amin'ny distrikany Toroany Mandidy avokoa. Fantatry ny mpitondra avokoa izany rehetra izany, na ao Miandrivazo na ao Toroany Mandidy, na ao amin'ny fitondrana Foibe ao Antananarivo. Saingy tsy misy fandraisana andraikitra hanafoanana izany. Raha ny zava-misy, miara-misaika amin'ireo lehibe natambazotra Alatromby ny mpitandro filaminana, mandray écolage araka ny fomba fiteny. Ny farany teo, nasaina nanatrika fivoahana andiana mpitandro filaminana tany Ambositra ny ben'ny tanàna iray ao amin'ny distrikany Miandrivazo, izay nilazain'ny mpandraraha omby rehetra fa mampikorotana ny fandrarahana omby.
tapitra teo ny fanadihadiana natao tany Tsiroany Mandidy. Nitohizina tao an-drenivohitra ny fanadihadiana. Isan'ny voalaza fa mampirongatra ny asan-dahalo ihany koa ny fanondranana omby any ivelany, ny fanondranana omby ataony sinoa. Maro ireo mpandraharaha nahazo tombony tamin'izany, saingy ahina trano ny ahalany tamingana ny omby raha tsy voafehy tsara izany. Ambony ny tinady nefa tsy maharaka ny tolotra. Antony mampirongatra ny alatr'omby, indrindra fa any amin'ny faritra ahitana abatoara manana fahazon-dalana manondrana omby any ivelany. Misy fifandraisany tokoa zany ny asan-dahalo sy ny fanondranan'omby. Ny teny ihany tamin'ny voalohany hoe ny dahalo tsy afaka manao ny asany raha tsisy mpandray ny omby. Ka le omby raisin'le dahalo anefany tsy mandalo firy amina tsena izay anangonana omby, fa tsy maintsy hitadiavan'ireo any amin'ny faritra ohatra hoe zay fanondranana azy. Fantiantoka ho anay mpandraharaha le izy, satria raha vitsy ny entana be mpividy, miakatra automatika ny vidin'entana. Nefa ny aty Antananarivo anefany noho ny trangan-javatra maro isan-karazany tsy miena le fahefa vidin'le mpanjifa. Alaon'le olona makany amin'ny vary toy izay azakazakany amin'ny hena, dia lasa mitotongana zany le fahefanay miandraikitra ny omby. Isan'ny antony iray lehibe mampirongatra ny alatr'omby raha ny fanazavana azy io fanondranana omby makany ivelany io. Saingy raha nanontaniana momba izany ny ministry ny fiompiana, nilaza ny tenany fa tsy misy izany fanondranana omby izany. Ny anay zany dia tsotra fotsiny, tsy manome autorisation na abattoir mihitsy na exportation na hena na hena zany na hoe omby velona raha tsy miompy ny olona manao ferme izy zany. Na nidiny ain'le abattoir io satria ireo zany tonga dia le mividy omby eny an-tsena dia mamono dia micongélé dia mandefa mahazo tombony tantsaha. Betsaka ny tonga tao vonanidy andreo tsy mety ny ataonao dia ministre fa io zay taloha vidiny olona 3 millions ny ombinay, reo mahazo 5 millions. Zay le lazaiko anareo teo hoe tsy fanjerena amin'ny lafiny ara économique izy, nefa ny omby koa tsy azo ataonao an'izay, fa ny omby manana ny zay tsika sady zavatra amin'ny kolotsaintsika io no entam-barotra. Zay mantsy ny adintsika malagasy hoe entam-barotra le omby io misy olona mivarotra, misy olona mividy io. Eo tsika ny tsy ampy ny fifehezana an'ilay izy, ka zany nahatonga antsika hoe nanidy an'ilay abattoir aloha dia manery an'ireo olondreo anaty le projet ohatran'ny amin'ny Bovima zao dia hoy zay hoe rehefa jiren'ny technicien eo amin'ny 2 taona 3 taona iny nareo miompy manatsara taranaka, dia rehefa vitanareo zay afaka tsena malalaka, afaka mandefo nareo. Zany ikambanantsika amin'ireo sehatra maro samihafa naseho ireo tsena manodidina antsika ireo zay mitady omby ny any Vietnam mitady, ho any Vietnam zao ny any Chine mitady. Tsy misy ny fanondranana omby, saingy raha iverenantsika ny momba io seha-piariana io, olana sedrainy mpandraharaha omby ihany koa ny vola takiany zandary amin'izy ireo, manapatra fahefana ny zandary eny an-dalana eny. Nanantona ny Ramatoa Perle izahay amin'izany resaka izany. Perle izay sady tompona abattoir isan'izay tsara indrindra eto an-drenivohitra, no efa 10 taonany maro no niantsehatra tamin'ny omby io. Tsy nisalasala izy nandray ny mpanao gazetiny Kolo TV ary namaky batsilana ny vola takiany mpitany filaminana amin'ireo mpandraharaha omby. Nanome ohatra izy ny lalan'omby Morondava-Antananarivo, volany tapitrisany no lany zaraina ho an'ny mpitany filaminana eny an-dalana vao tonga eto an-drenivohitra ny omby. Tahaka izany ihany koa ny lalan'omby Tsiroany Mandidy Antananarivo. Ty rana ty resaka leo amin'ny resaka rabo lasa be loatra ny vola aloha amin'ny resaka omby, izay anisan'ny tena mampitaraina ny mpandraharaha momba ny omby mihitsy indrindra ny eny an-dalana. Raha ohatra fotsiny izao iteny trajet anankiray avy any Morondava mankaty Antananarivo dia tsy tonga aty ny omby raha tsy lanany amin'ny 500 000 ariary entre 700 000 ariary, satria tsy maintsy mandrotsaka vola izy. Dia masaropady moa ny resaka omby, ka amin'iny raha ohatra ianao mbola misy vola, raha misy taratasy kely mitakosina dia vao maika dia miandry ianao fourrière eo amin'ny fitondrana ny omby miakatra aty Antananarivo. Tena
manahirana mintsany tena anisany mampalahelo indrindra zay fa ny tompona ndraiky ka mifanjakana mahefa mba hijeraka zay zavatra zay hoe raha hividy omby ianao eny amin'ny tsena ka pakatra omby dia tsy maintsy mandany ohatrinona vao tonga ty amin'ny toerana minonana azy dia hitany tsara ny hoe tokony anara-masan'izay izany dia ohatrany ahoana marina izay zavatra izay manjary afangaro ny omby alatra sy ny omby ara-dalàna amin'izay fotoana izay mantsany. Manamafy izany ny mpitondra camion mitondra omby niarahanay avy any Antsiron'ny Mandidy. Vola manetsy ny maro no lany eny an-dalana vao tonga ny omby. Nanavatombo zay dia namatatra anako anaty camion. Rehefa avy namatatra anako anaty camion zay dia namatitra. Dia mbola anao kavina dia mbola jerena tsirairay ny taratasiny vetsy zay mantsy dia mandeha ny an-dalana mbola taratasy tobila normal na taratasy normal zay mbola mandoky mantsy mbola malany nalina siraetsy eo anotanina ry amin'ny vasin-dalana iny an-dalana. Nefa zay vao taratara ohatra tsy mandoha loha dia taratara iny an-dalana dia tsy tapitra ndray nefa dia kily ahy efa komandy daholo amin'ny efa komandy ny kily ah daholo tonga tsy zay mbola endasana arina na dia tonga any tonga dia maty vao taratena no tsy mahazo mandeha alina dia efa fatiantoka. Mitovy avokoa ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana eny an-dalana. Raha tsy mandoa vola ny mpitondra camion, mila vaniny avokoa ny mpitandro filaminana. Manamafy izany ny mpandraraha omby nanaovana fanadihadiana, tsy mahazo mandeha amin'ny alina ny camion. Rehefa tsy manome vola ny mpitondra omby, arirariry izy ireo, indraindray raha onana ampidirana forera ny omby. Mpitandro filaminana moa zay eny an-dalana amin'ny tsy maintsy mandoa amin'ny vatsin-dalana eny an-dalana mba ilan'le fatarekana amin'le kily Antananarivo. Mame zay 5000, 25, 50 isaky ny pierre. Vatsin-dalana nay miala eto zao enin'alina sy Rahetsy tonga Antananarivo. Raha tafiditra ao an-tsena indray le omby a, misy problème ihany koa zany le resaka gendarme satria tsy contrôle no ataon'ny gendarme zany fa misy koa vola alainy zay tsisy resi amin'ny omby tsirairay. Dia raha vao tsy mandoa an'izany le mpanan'omby dia tsy fantatra no zavatra ifampivezana ry fatra fa avy dia lasa makeny amin'ny raha ohatra hoe misy tobina kompania eny dia voantso makeny le olona. Raha tsy misy moa dia zay fanarahana eo na fery-tapitrisa. Miala ny Antsiron'ny Mandidy mandra-pahatonga ty Antananarivo efa tsy latsaka ny barazy 20. Dia ireo barazy ireo andoavana vola daholo. Raha vao tsy fantany tsara zany fa arirarirany ianao satria ny omby ohatra ny ambulance ihany izy io raha fa tafiditra ao atahoranao mangana, atahorana isy ho faty ao anaty camion raha tsy tonga ara-dalàna amin'le ora ilana azy. Zay zavatra zay nefa fantatra ny gendarme hoe maika ireto omby reto dia arirarirany dia tsy maintsy mandoa zay vola araka izay itiavany azy. Vola tsy toko tsiforoana no mihodina amin'ny sehatry ny omby. Nanantona ny tale jeneralin'ny ministeran'ny fiompina izahay nanohy ny fanadihadiana. Vola matapitrisany maro isan-taona no ampidiriny sehatry ny omby ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Raha lamina araka izany io sehatra io, afaka mampidi-bola 10 eny ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny omby. Saingy raha ny zava-misy, ahina olany tamingana ny omby gasy. Inona ary ny vahaolana manoloana izany? Misy ny politika ampiarina, saingy tsy vita ny hoe raha ny fampiarana izany araka ny fanazavan'ny ministra Arivo Rakotovao. Dia mila mampitombo zany le productivité an'le omby na izy ena zany na ireo zavatra azo maro samihafa ao aminy eo toy ny ronono zay hitariky asa zay le vina lehibe amin'ilay izy raha omby eo raha ny omby ny resahana tsy vita zany politika apetraka zany tsy hita valy anatin'ny herintaona sy rotaona zany. Zay mantsy manahirana ny ministra hoe anao an'izany ve ianao nefa mety tsy ianao akory ary no zany ny olombelona ianao fa sakosaroty ianao izy raha zao foana mitoy dia io izy io lany io ny ombitsika satria tsy mahaverina intsony amin'ilay vonoantsika isan'andro ny zavatra teraka sy vokatra any amin'ireny toerana ireny. Mitovy eny amin'ny fambolena ihany io, mila miakatra ny productivité an'ilay izy zay natosikintsika amin'ny fotoana.
ho an'ny mpandara omby sy tompona abatoara kosa indray ny fandrimpahalemana no antoka voalohany mampilamina io sehatra io raha ny fijoroana vavolombelona nataon'Andriamatoa Félix tompony abatoara numéro 7 ao Ampasy misy ny faritra tsy azo idirana mihitsy noho ny tsy fandrimpahalemana. Raha ohatra zao ohatra hoe mandray aza hoe Antsalova zao ndrozy zao Antsalova ny mpanambola tsy afaka miditra antsony satria efa fantatra zany fa tsy tafavoaka raha vao makany. Dia le mpividy ompitany Antsalova zao dia lasa mikisaka makany Maintrano, Morafeno be, finifaritry Menabe iny zany efa tsy misy mpividy omby firy any amin'ny resaka asan-dahalo. Ho an'ny mpandara omby rehetra ilainy zany fandrimpahalemana izany. Efa ntaonany maro ny mpandara omby ara-dalàna no mivondrona ao anatin'ny mata-omby. Namolavola vahaolana manoloana ny tsy famarinany toeran'ny sehatry ny omby. Manao ahoana ny fampifandraisana ny vahaolana roa sy ny mpitondra sy ny kooperativa mata-omby? Hatreto vita ny kooperativa io ny fampiaran'ny mpitondra fanjakana ny vahaolana rosin'izy ireo. Manoloana izany nanao tindry ireo mpandara omby tsy hividy omby eny amin'ny tsenan'omby lehibe manerana ny nosy. Dia miasa sasapoana tsisy tsony ataony kontra tsisy tsony faty antoko voahita no henjana zany ty volalany jandarma tia tsisy tsony tombovarotra manao ny dahalo manao ny jandarma sy rehetrarehetra tsisy tsony tombovarotra dia fara tapa-kevitra zay le tsena vono tsisy fanjakana mijery tsy hidiny ko mamonjy anay raha aleo tsy midy aleo tsy midy aleo tsy midy lafa tsisy zavatra ho azy ty zavatra ty. Tsy mividy omby araka izany ny mpandara omby mandany ny stock na ny omby misy sisa izy ireo fa tsy mividy omby intsony. Raha ataon'izy ireo ny kady tsotsotra tsy hisy omby akatra eto Andrenivohitra hatramin'ny 20 Jona. Hijaly an'omby eto Andrenivohitra ary mety ahina mihitsy ny fiakarany raha toka tsy voavaha io olana io. Ny fiakaran'ny vidin'ny omby izay hiteraka fiakaran'ny vidin'ny sakafo masaka eny an-tsena. Misy fiantraikany amin'ny olon-tsotra izany indrindra fa ireo mpiasa izay misakafo eny an-tsena isan'andro maraina sy atoandro. Ahina hiasarotra hatrany ny fiainany izay efa tsy zakany be sy ny maro intsony ankehitriny. Anahoana ny fanapahan-kevitry ny mponina eto Andrenivohitra raha toka tafiakatra hatrany amin'ny 900 ariary ny kilao ny hen'omby tahaka ny zava-misy any Diego. Ampahany iray amin'ny olana sy indray ny fandarana omby ny nentana taminao iny mbola tsy noresana ny fiompiana ny mahazava-dehibe ny omby eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny malagasy ihany koa. Eo ihany koa ny fiambenana sy ny fikarakarana azy ireny ary indrindra ny maha-arena ny omby izay any biby tokana tsy misy very fa ilaina avokoa ny momba azy rehetra na oditra na tandroka na taolana na ny rano sy ny enany hatramin'ny tain'omby. Azonao atao ny mamerina mijery ny fandarana ao anatin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa ny maneho ny hevitra ao anatin'ny page Facebook ny Kolo. Lohevitra hafa indray araka izany no entina aminao ho amin'ny fandarana manaraka. Ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.